fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola ao ampitomboana aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Mideranao mankalazanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izahay satria mbola nomenao indray ity alahady ity ry tompo, azahoana indray mandinika ny teninao, miaino ny afatrao ary dia matoky izay fa azo fampahirezana amin'ny alalany izany soratra masina izany. Koa dia manantena trany ny fiasan'ny fanahy masina, anendry ny lelan'ny mpanomponao, anokatra ny fon'ny olona, azahoanay mitahiry Andriamanitra izany teny tsara izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anandratanay izany tonombavaka izany. Amen. Ry havana, raha nijery sika tamin'ny alahady lasa teo ny teny nataon'i Jesosy Kristy, raha naniraka ny mpianana izy dia mbola toy n'izany ihany no banjintsika amin'ny tsy alahady ity. Dia zay mbola voasoratra ihany ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matthieu 10 ka mbola averintsika vakina amin'ny anaran'ny tompo ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 12 amin'ny anaran'ny tompo. Indro zao Jesosy Kristy no miteny, maniraka anareo ho tahaka ny miondry eo ampivoany ny ambody, maniraka ny mpianana izy, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala, ary mitandremana ianareo no ny amin'ny olona fa atolony ho amin'ny sinodriana sy ho kapoana ao amin'ny sinagogany ianareo, ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo no ny amiko ho vavolombelona amin'ny sy amin'ny jentilisa. Amen. Araka izany ry havana dia toetra biby anankiroa no tian'ny Jesosy Kristy ho tahafy ny mpianany eto, ary tamin'ny heriny moa sika dia efa nandinika ny amin'ny hoe hendre tahaka ny menarana. Ary nambarantsika tamin'izany fa mihoatra ny 500 no isan'ny biby hita ao amin'ny soratra masina, koa maninona, zay ny fantaninana napetraka hoe roa amin'ireo biby ireo no tian'ny tompo ho tahafina, ary dia hitantsika lay hoe endre tahaka ny menarana, fa amin'ny ity ndray mitoraka ity kosa sika dia hijery ny hoe mora tahaka ny voromailala. Fa dia biby manahoana loatra moa ny voromailala ry havana, ka nahatonga ny tompo Jesosy ny teny hoe mora tahaka ny voromailala. Fantatsika fa hatramin'ny andron'ny Noa no na mitahiraka ny voromailala, ny ranon'ny Noa hijery ny toetrany tany taorian'ny safidrano, ary dia niverina ny tondra ravin'oliva ny voromailala rehefa nalefa fanondrony tany ivelany samby fiara. Taorian'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona zany 770 nisy ny etsika ho amin'ny fandriam-pahalemana ny arahan'ny olona maro avaram-pianarana mpanao hosodoko, dia ny angaviana i Picasso mpanao hosodoko fanta-daza, tsy kristianina izy, ny angaviana hanao afisy, dia nanao sary rantsana oliva izy, mariky ninona? Mariky ny fandriam-pahalemana. Mpanao hosodoko maro ihany koa nanovo aingam-panavy amin'ny baiboly no manao ny sarin'ny Pentekosta, sady manao sarina lela mitarehinaafo tahaka ny tamin'ny dinan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta ao amin'ny asan'ny apôstôly, no nanisy ihany koa voromailala eo akaikiny, satria fatatsika moa fa rehefa nidina fanahy masina dia nitarehinafo ary dia nipetraka tamin'ny apôstôly sy ny olona vory teo. Tamin'ny andron'ny safidrano ary, rehefa tsy niverina intsony ny voromailala, tamin'ny iraka fanotelony nampanaovinao azy, dia fantatry Noa fa efa maina ny tany, efa nadio ny tany zany, efa azo miainana satria levona ny faharatsiana. Ary tadiditsika ry havana fa tamin'izay no nanavao ny fanekeny Andriamanitra fa tsy handringana intsony, ary dia niporofony moa tamin'ny alalan'ny havana izany, ny arc-en-ciel. Zany no porofo nanehoan'Andriamanitra fa tsy handringana ny tany intsony izy. Manambara inona koa moa ry havana ny voromailala ao amin'ny tenin'Andriamanitra? Nampiasaina tamin'ny sorona masina ao amin'ny testameta taloha, voromailala fotsy tahaka ny zanak'ondry miloko fotsy hoentina manambara fahadiovana. Ary anisan'ny biby
tsy lafo vidy ny voromailala ka na ireo zay atao hoe tsy de nanan-katao aza dia afaka nanolotra voromailala ho fanatitra ary rehefa natolotra ho an'Andriamanitra ihany koa Jesosy zaza ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko fa 2:20 sy 7:20 no ahitantsika zay satria ny voalohany teraka moa zany nateraka Josefa sy Maria araka ny fomba jiosy ho fatanterahana ny soratra masina dia natolotra ho an'Andriamanitra de hitantsika fa nisy koa ny zana boromailala natao fanatitra tamin'io fotoana io ary ny filazantsara efatra moa ry havana samy mitantara fa rehefa natao batisa Jesosy Kristy dia naninona inona no niseho nisokatra ny lanitra ary nandatsaka ny fanahy ny Andriamanitra teo amin'ny soroky ny zanany izay nitarehina nidina ny fanahy masina nitarehina voromailala ary nipetraka teo ambonin'ny soroky Jesosy Kristy eny ry havana nidina teto an-tany ny fanahin'Andriamanitra satria Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra nitondra fampihavanana nitondra fiadanana teto an-tany ho an'ny olona ankasitrahana araka ny tenin'ny anjely tamin'ireo mpiandry ondry rehefa teraka ny zanak'Andriamanitra tao Betlehema ny Jodia Jesosy ve ry havana zanak'Andriamanitra tena Andriamanitra kanefa koa tena nomena ny endrik'olombelona nofo amandra nitafy nofo tsy nanota ary mitondra fanantenana fiainana fandriam-pahalemana ho an'izao tontolo izao fa Satana kosa mamafy tahotra mamono mitondra orooro ary tadiditsika angamba ny fianjeran'ireo tour jumelle tany New York tadidinao tamin'ny 12 septambra efa 17 taona lasa zavatra nahatsiravina ary santionany fotsiny izany trangany zavatra iny eo anatrehan'ireny asa fampiororona ireny dia maro ny fepetra raisiny zao tontolo izao hanafoanana ninona ny herisetra amongorana ireny karazana asa fampiororoana ireny kanefa fantatsika fa bitika de bitika eny voafetra dia voafetra ihany ny vokatra azo andrandraina amin'ny hetsika ataon'ny firenena maro eran-tany fa rehefa avela iasa kosa ny fanahy masina dia azo antoka ry havana fa afaka manafoana ny asa ratsy tahaka ireny ny asan'i Jesosy irery ny asan'ny fanahy masina izany ihany no afaka mifanehitra sy mandresy ireny ambara ho asa maty ny Satana sy ny firongony ireny Jesosy no lay Andriamanitra velona nandresy ny fasana Satana koa rehefa isaraka tamin'ny mpianana izy ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona toko 4:20 dia nanambara taminy hoe tadidinao angamba aza malahelo ny fonareo izy mino an'Andriamanitra ary mino ahy koa ao an-tranony raiky izy misy fitoerana maro fa raha tsy izany dia andeha amboatra fitoerana ho anareo ary ao amin'ny Jaona ihany toko 4:17 dia ahoana hoy ny nambarany fiadanana no avelako anareo ny fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao nomeko anareo izy aza malahelo na matahotra ny fonareo afatra mafonja ry havana afatra maneho ny fahefana ny heriny zanak'Andriamanitra ny fandresena ho an'ny mpino afatra mahavelombolo mamelombelona ny finoana ny fanantenan'ny mpino kristianina afatra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny afatra nataon'i Jesosy Kristy tompo inona koa ary no azontsika ambara mahakasika ny voromailala tokana nge asana mba fantatra ao izany fa tokana ny vadiny mandra-pahafatiny mazava be izany ary mifono hevi-dalina toetrana vorona tena maneho ny fahendrem-panahy sy ny sain-dalina izay tsy azontsika olombelona takarina fantarina ry havana moa tsy toy ny olombelona izay azo ampiarana ny teny hoe tokapo tahaka ny siny ny voromailala azo ambara amin'ny teny frantsay hoe c'est l'incarnation même de la fidélité conjugale ry havana lehilahy na vehivavy izay mbola voafatotro ny fanahany fijangajangana dia tena afaka mianatra maka lesona avy amin'ny fiainany voromailala
eny ny mpivady ny tokantrano indrindra moa fa ny tokantrano kristianina ary moa saika ny fanambadiana kristianina rehetra mahazo mitsodrano ny fiangonana moa samy ny teny ny eniny masina avokoa na ny lana ny vavy teo amin'ny altaramasina teo anatreny vavolombelona teo anatreny fiangonana manontolo solo tenany Jesosy lay lohan'ny fiangonana kanefa rehefa mifandimby eny ny volana ny taona ny sasany ary moa tsy ampy amantaona raiky io moa tsy reny iny lay lehilahy mety ny vehivavy ihany koa aza nyreny fa lasa manana vady kely atsy manana sakaiza maîtresse koa erosiny sisa riavana fanahy masina inona no tamana ao amina tokantrano fanambadiana miaina ao anaty fifandraisana maloto tahaka an'izany fiovana inona no azon'ny olona entina na antenaina amin'ny fomba sy toetra mamoetra tahaka izany de ho gaga ve isika raha mianaka ny sida sy ny arety mifindra ny arety ny faly tompitondrantena izay sady mikiky ny vatana ny mandavo ny saina mampanahy ary tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao fa tsy mba toy izany ny voromailala zay tokana ho isika ny vadiny mandra-pahafatiny aoka isika olombelona mpanota hanetro tena ka hanaiky hianatra amin'ny voromailala fantatsika fa anisan'ny vokatry ny fanahy masina ny famirampanahy zay voarakitra Galatiana 5:22 manambara hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faripo famirampanahy fanaovantsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po eny ry havana ny kristianina efa manana ny Kristy ho tompony mpamonjiny mpanjaka ny fiainany tsy sanatria olona masika tsy olona mitahiry fakofako-pahotana mandoto na manavesatra ny fony tsy mitahiry lolo-po azo ny kristianina atao tsara mitezitra Jesosy tompo azange mba tezitra tadidinao rehefa nahita ny mpivarotra sy ireo mpanan-karena nanao ny tempolin'i Jerosalema ho toerana fanaovana trafic de devise fa izany tsy nanakana ny tompo hanana famirampanahy ary fanampiana fanasoavana famonjena fanasitranana ny olona no nandan'iny Jesosy Kristy ny androny raha teto an-tany izy hatramin'ny zaza madinika azy no tsofo ny rano sy nametrahany tanana ny famirampanahy ve ry havana tena nanan-karenana zany ny tompo nanasa ny tongotry ny mpianana izy kanefa andry amanitra be voninahitra nanasa ny tongotry ny olona ahoana hoy ny